atolotry ny asem radio nareo ilay minitra nanapoizy, ilay minitra nanapoizy tantara nosoratan'ny Liviary ho velomin'ny Saoly sy Faniry Antarinivo miaraka amin'ny Christophe Rabearmanana. Mandray feo Mamso, Manantotosa Slo José. Io fa miomana ny andeha efa mampiripirina entana izy zany. Aleo aloha apirina ny akoa so tsy tratrako intsony io, tsy maintsy bezibezi androany azafady andeha aloha fa ampy zay azafady kely ange mademoiselle le misy resaka kely ataoko aminao. Azafady za ve ny resahanao? Eny tompoko, ianao dia ianao maika be nga ianao? Azo atao hoe mamaika ihany ka so heverinao fa olo-patatrao ary za mantsy tsy mahalala anao. Ianao dia ianao mihitsy no tiako iresahana ka za Roland no anarako. Faly mahafantatra anao tompoko. Ary ianao iza ny anaranao? Jeniny anarako. Fatanao inona tompoko? Ajanona moa le tompoko e. Tsy maninona mihitsy raha ataonao hoe Roland. Ianao ve azoko antsoina hoe Jenny? Anarako ve ampaninina ary Roland? Ay ve ianao mipetraka eny amin'ny campus universitaire? Ie, efa hatramin'ny première année ka hatramin'izao troisième année zao. Za koa ohatranao zany. Fa ao amin'ny faculté inona ianao? Filière gestion amin'ny texte. Ary ianao? Miome ianao raha vao maheno hoe ao amin'ny économie. Oay, ao amin'ny économie. Samy ao amin'ny établissement iray ange sansika. Ahoana raha tsy mifankahita izay ely izay? Za aloha efa mahita anao foana e. Zany na ao amin'ny USDEX na ao amin'ny BU. Hitako ianao fa tsy sananantona anao mihitsy. Fangaro toy ny tigre nalioany. Ohatran'ny kiala miavonavona be. Zany ve? Tsy mba hitako mihitsy mantsy izay mba namanao na lahy na vavy zany. Manana namana fa any amin'ny faky afaka. Za koa tsy mba tia mivoaboky rehefa tsy BU dia ny amin'ny koralany am-piangonana. Lozy tirotony fa to masery ty anatonako ty zany. Ary to nangina tampoka teo ianao Roland ka lasa saina hoe reto devoara be dia be mbola ho ataoko rotony. Nefa mbola variana amin'ny resaka eto. Fa aiza ho azy eto amin'ny campus no misy anao aloha Ataonao inona moa? Aty Akatsoin fa angamo ianao aty koa mipetraka Aito koa moa ianao ao Akatsoin. Za koa nge ary tohatra mitovitovy daholo zany sa inino atao mitovy kosa? Za nge efa elana nanara-maso anao hitako foana ianao en BU. Oay kosa ty Roland efa nitsikilo ana foana zany ianao ty Eny efa ela mihitsy no naniriniresaka aminao. Tena mbola mazana amin'ny première et deuxième année ka dia nanezakezaka nianatra aloha. Ny troisième année sy ny quatrième année zany aminao efa mandeha ho azy fotsiny. Tsy hoe mandeha ho azy fa efa mezatra mbola tsy nomeny Jenny ange ny numéro misy any Jenny. Tsy ho hitanao ve rehefa mijanona eo ny tongotra ao? Zao eto sika no mijanona tapitra eto ny diako. Ohatra ay ve ato ianao za nge ato ambadika ato zay indray lazaina fa atao kaikikato indray misy azy. Ianao ty to bandy be fika ka ndao ara ho entiko any ianao anao inona any efa eto amin'ny tokonako ve dia andeha any aman'olona indray? Mbola ho any ianao fa tsy mainka akory. Zay aloha fa misaotra anao sady nanalalalana niaraka tamiko mba nahazo namana. Tsy misy fisaorana fa roviny ianao no hitako indray. Tsy fantatro fa mety mifankahita eny foana sika rehefa sitraky ny avy indrindra. Ie, za ny couvert Jenny dia iandrasantsika ny avy indrindra. Ie, zany dia zany zavatra rehetra Roland Eny ary fa dia mandra-piaony ianao raha matoa kely Jenny. Rovina no
eo nandraitsika? Asa tsy fantatro. Ahoana koa ry nikaly iny? Hafahafa toetra be. Atao hoe miavona tomba tsotsotra ihany anefa ty izy. Elaka nahita hirika ihany nresahana tamin'ny marina. Ndray mba hafahafa ty valiten'ny farany manao hoe asa tsy fantatro. Tena mba endro tokoa raha fejenika dia mianatra foana resa tony le sipa jokotsirika tony na le saka manafika io. Esy efa tsy hita be ny any moa tony tovovavy ankehitriny tony. Nijerena montina toy ivelany fotsiny ihany. Le miseho azy ho pelika toa mba misy azo iroranana ihany. Tsy hainy latsony izay tena marina Roland ty tandia. Na zany aza nefa tsy maintsy miady alahy. Tsy maintsy azoko ianao ry Jeny kely eo. Jeny mahafatifaty. Jeny mahasosotra, mampifilafila. Tsy hitako angano misy anao. Efa hitako ny lozimanao. Tsy tratrako ao ianao vonjeko any amin'ny be io indray. Manidina ianao samboriko, mipetraka ianao atomoriko. Ho aizy io ianao anefa na ho ela na ho aingana. Tsy ho androla aizy ianao e. Sakusalo itsinzake wa tsy ty adalakory tonya. Inona kotina azo andro any? Roland no anarany. Mairina ny ndika. Iza ry miboa iny? Efa mba ela ihany any nandeha tao amin'ny be fa izay avy nahita ny marina. Dray ty izy minaza hoe zange efa ela ny nanara-masana tao amin'ny be io. Adala misy olona adala mihitsy kaika. Misy an'izany aty amin'ny ambaratonga ambony ety. Olona tsy mianatra akory fa itikilo olona fotsiny. Ary matoa ange izy izany nakao amin'ny be foana dia mianatra indray izy izany. Ny tena mahagaga dia ty fahasahinana natitra teto ambaravarako. Toa nanontany moa izy teo hoe rovina indray sika no iona. Finga adala. Inoko moa izy ny tokony honako. Ty adalako. Tokony tsy nilazaiko azy na kely akory aza ny anarako. Tahak'izay nanova anarana. Tsy ahavelany mipetrapetraka tony ty eo aloha intsony aho izao fa akory tany eto marina. Noloso monko koa ty efa hitany raha teo. Ay, zay marina fa hikorotana ety. Tena roako iny raha tonatona eto. Fanga kosa moa dia olon-dratsy Roland. Tohatra ny mba zanak'olo mihaza ihany ry izy. Za koa ty toa miasa aloha amin'ny tsy antonko. Aleo avy izay ho avy rehefa manadala hoe tsy ho takana any. Allô? Izao? Fa ahoana ny nalalanao numéroako? Azafady Roland fa tsy misy resaka findaina kely aza nataoko taminao Azoko toriana ianao satria mangarongarona amin'ny fianako atrezatra izy.
tsy izy mihitsy izany ataonao izany e. Taizany nahitanao tsara ny numéroako io e. Ay ntsoko livinao ny fony kahiako tamintsika amin'fanao veloma teo ambaravarako iny. Lehilahy lava maso ratsy ianao. Ie, tsy tiako mihitsy izany toetranao izany. Tsy kolovy daholo koa ary izay rehetrarehetra ataoko rehefa izany e. Mahasorenahy ianao. Tsy misy veloma velively. Azafady tovolahy, iza moa nolaza taminao hoe miakara ty an-tranoko? Tena sasa ratsy mihitsy ny nge ianao izany Roland e. Za nge tsy nitenina namaly kely akory ny fanontanianao e. Azafady Jenny, azafady fa tena diso aho eo imasonao. Saingy everiko fa fahalalam-pomba lehibe zany hoe nanao adisoana ka mivaly mangatam-pifonana. Ia, Roland koa ohatrany defa olon-doza be ry aho eo anoloanao. Na za tsy ianao aza, ahoana moa no tsy ho tezitra amin'ny olona mitonatonana miantso amin'ny alina avy eo indray dia samy mitonatonana miditra ny tranon'olona fa iny tsy natsoina nefa. Okizay fa so misy maheno eo. Ay ve Jenny ty ohatran'izany ihany e. Mamela zany ianao? Efa saika tena fanina marina. Andraso fa mora amin'izay ny ahazoko an'ity. Ndry? Fa ino ny tia nahazo Roland tampoka teo e. Fa nisy inona nangina tampoka ianao? Nisy fihetsika nahatezitra anao anga? Ka tsy nisy teny na fihetsika nahatezitra. Aza manahy ianao. Za ngery Jenny mbola miandry famelana avy aminao e. Fa ngamo ianao dia tena olon-dratsy e. Ahoana tsy hamelanao? Ay, misaotra betsaka Jenny. Zay marina vao azoko ny haiko. Ny nandehanako nakaty aminao nge dia zavatra telo e. Hitondra monstre atoamiko izany ianao. Hitondra monstre ahoana? Tsy azoko mihitsy ny tianao lazaina ry Jenny. Roland koa tsy malala vazivazy. Zavatra telo loko, tsy zavatra sampona. Ay, teny diso tsy mba kabary ry Jenny. Antony telo no tiako lazaina aminao. Azonao tsara amin'izay e? Ay ve, rehefa miteny mahaiza tsara mampiasa ny teny tokony ho izy. Raha tsy izany anie manova zavatra betsaka e. Enre mademoiselle Jenny io. Voaray tsara ny anatra sy ny lesona. Izay indray dia atezitra. Endre, lazao ary atao tondianao telo e. Voalohany sa tena zava-dehibe dia ny fangatahana famelana tamin'ilay atesiranao iny. Faharoa tia fantatra anao bebe kokoa. Ary tsy nitohizanao ny teninao Roland? Efa zaiko, tsy efa telo izay. Ohatray rery tony, tsy mahay manisy ty olona ty. Voaroa ange izay e. Inona ny antony fahatelo? Ay tokoa moa. Amangy anao afa tena manina be anao. Roland, ohatra manofy misika ty efa ty an-dalambe sahatiko. Oay, bisikileta aloha iny. Ary ianao izany tena variana be mihitsy ka ia. Everina fa mbola ho anefitranona foana vitsika. Raha tsy ny feo ny automobile marina tsy tonga saina mihitsy za raha saika voadona ny bisikileta teo. Ianao ihany angeny ny angavy aho hoe afaka hiaraka etsena amiko ve ianao? Eny, marina izany. Zao mihitsy ny angiaro aloha mba hoe nitsena niaraka taman'olona izany. Ohatrany tena hafa. Fa inona raha moa no jerenao aty zao? Hividy boky sy mba hijerijery zavatra madinidinika ianao tokantrano kely koa e. Jeriko dia hoe hividy bota. Izay, za tsy misotro an'izany. Vehivavy mahakarakara mihitsika. Ohatray. Zavatra tsy maintsy ataoko eo amin'ny fiainako ange izany Roland e. Nizany izy eo amin'izao toerana mampianatra antsika izao. Tsy maintsy manao an'izao ataoko izao koa. Oay, Jenny,
efa 12 sasany nge zao e mbola bianga ny entana hozananao to efa reto azoko reto daholo ihany ka ahoana ndeha hiverina amin'izay ve isika asa za aloha mieritreritra hoe aleo mijanona misakafo aty e tsy an'ny roa mantsika zao ko aiza zany no ale misy restaurant betsaka nge aty e anjarantsika no misafidy an'izay ave ianao no malala izay tsara fangano za Roland ary tsy mampaninona ny jeny izay hitondrako anao a tsy mampaninona mihitsy ka za angena tsakitsaky fotsiny aza dia efa mety aizako vosy marina nge zany olo loatra ny jeny izao ve dia hoentiko eny amin'ny vary mitsangana na eny amin'ireny loko sy ireny sanatry zany indray aloha Roland ahoana ty mbaro ny tovovavy sarobelonina na miaingitraingitra rony ndeha re hiditra atontsika e atony tsara sady madio e madio tokoa izy eto ary zatra anao tovovavy eny ary tovolahy misaotra anao inona no hoantsika izay trinao ihany no tiako fa aza misahirana Roland ndray mba tovovavy tsotra be koa tena ty ry jeny azafady hoe mba anaovy kely an'reto ange zay azafady e misaotra betsaka anao Roland tamin'ny ny rahanao tamiko androany inona ny isaoranao amin'izany e mbola misy fotoana kely ihany aloha tsika andalovanao amin'ny be io zao ie fa tsy afaka hijanona koa fa mandalo anatitra boky fotsiny a fa inona ny mahamaika anao ody e vo amin'ny firy-monjy zao malalaka tsara nge ny fotoana raha mbola hamaky boky ao atoerana azy tsika za aloha maika hanao revision kely ao an-trano e zay ny raha-pitso manao fanadinana e eny ary raha zay ntianao e tsy maninona tsy manakananao hijanona akory ro lazafady a za fotsiny tsy mahay raha tsy manao revision rery eny re iza hoe le fiantsonao ateo fa maninona tsy tianao anga azafady tsy mampaninona ka avereny ray hoe ai Roland koa ono ary jeny tsy afaka hiresaka kely amiko ve zany ianao fa ngaty efa miresaka sika zany efa miresaka fa misy resaka mbola tiako atao manokana aminao mbola maika mihitsy a Roland tsy aleo ve andro hafa e fa maika be nga izy zany maika nefa ko tsy maika ihany koa tena aleo andro hafa marina fa mbola be nge zavatra mbola miandry ahy e eny ary re lasa ho akosa nefa hoe rovina rehefa ny oriana indray sika miona omeo andro mihitsy ary jenia efa hoe rehefa miona indray sika e raha mpitso sa enao koa Roland atao tsy matokony kisendrasendra mihitsy ary ianao ngery jeny fa lasa miteniteny foana e teniteny foana hoana ianao ny tombony fotoananao ary mbola renao ihany koa no mandahatra azy ka ny tsy hainao no mahalala ny fotoana mampalalaka anao efa izay ny lazaiko anao izay ho amin'ny valiny efa hoe apetratsika amin'ny kisendrasendra ho eny ary raha zay mifantatra fa mety tsy maninona akory ndeha ary aloha fa tonga eto ambaravarana Roland mandram-peona indray aloha mbola mamerina mpisaorana misaotra Roland velomy jeny tena ohatran'ny kiala manoro sory ahy iny marina miavina ary ve sa mba tia ampifilafila fotsiny raha tsy hainao rery korangany sipy eto amin'ny fakiko za aza mba nanaiky ny entinao nandehandeha ny teti-tsena tsy naninona ianao indray aloha raha jeny mbola ho azoko amin'ny toronao fa atovy e aiza nefa ny tsy ahitako sy azoko anao e aleo aloha andeha ny kisendrasendra tony sipy tony ve rehefa mahita hoe taraminy bany dia io mampifilafila io mba atony e nde mofa hifankahitotsika finona koa moa no andaniko fotoana eritreretako an'ny sipy iny le aka fa ngamoa voatery tsy maintsy ho tiany iny ary maninona moa raha nitiko kely amin'ny sipa hafa indray dia
ho hitako raha ho taitra. Aleo rangafo izay no mety. Ataoko marary kely amin'ny fahasarotam-piaro iny. Izay indray mipaika ny kisendrasendra raha Jenny. Ofa, vizana mpiasa zany. Aleo aloha akatozy kely. Efa avy eo vao manao revision. Dalana koa iny fitandroana iny. Aleo aloha alefa ny rano angaha. Arinona koa ary ty resaka matodina ny vola. Maika ohatry ny rity izy. Oatra ny fahazokazoko an-tsaina. Inona moa fa tsy oatra ny bandy rehetra ihany. Ambola kafy angambongia. Aleo mba hiaritra kely eo aloha. Mibandy nge bandy ihany. Maika tsy faingana nefa afaka 3 volana na mbola kely misy izany aza dia efa manifitra ny kopa-kelatra. Bandy? Aleo aloha hiantoka kely eo. Tsy hety eo ihany ve raha olona mari-pirina tsy. Aza hitako fotsiny ka andefa telefona na hitonatona indray. Ohatry ny tana zany. Serole. Mampiomony aty ianao. Sarokina drapiry. Raha te hiteny ve ianao tsy nandritry ny lalantsika ireny dia efa niretirety. Masinao mijery aty eo am-pisakafoana dia efa kopy aho. Aleo aloha eto izy itoyany. Iza koa ary izany mandondony izany. Jenny? Jenny? Ahoana? Misy inona ilainao amiko? Findry nanino ty ianao tezitra sy miavinavina amiko toy izao. Manahoana aloha Jenny? Salama. Manahoana Roland? Fina ve ty nahazoanao ry Jenny? Fangatsy efa elaela ny nahitako anareo rehetrarehetra teo. Zange vao tery alavitra tery dia efa natazana anareo e. Dia maninona ka? Efa elaela izay ireo no teo ka. Avy tao amin'ny tediny sokajinay fa ahoana kay? Hitako ange ianao misangisangy an'io sipa pataloha mainty mizesta be io e. Misangisangy miresaka daholo izay mpinamana. Mpiray kilasy ary sokaja ray miaraka daholo izay. Tianao no ataoko présentation amin'izy rehetra. Aleo fa menatra ka. Azafady arola fa tsy fantatro koa hoe inona no natezitra. Satria tia ianao ary sary-piaro. Tsy zay? Tia rôly tiako. Ary ianao koa angatsy ohatr'izany? Ay ve efa fantatro Jenny izany e. Dia maninona ianao no mampifilafila be ahy ery? Ahoana moa ny alalako izany fitiavanao izany raha tsy ianao no miteny aloha Rola? Vao miaraka voalohany avy tany amin'ny peu itsika ry Jenny dia efa saika hiteny taminao fa mody avilinao foana ny resaka rehefa hiteny aho. Tena izany tokoa ve? So ianao ary sarokenatra ka tsy nahateny. Mety misy kely an'izany ihany tokoa aloha e. Veriko eto ireo teny tokony nolazaiko anao tamin'ireny. Jenny, tiako ianao. Tiako efa ela tokoa fa zao aho vao samy teny. Hitanao izay ilay fotoana entiny kisendrasendra. Tsy efa niteny taminao aho fa ny vary teninao ange mbola tsy henoko e. Zako tianao Rola. Teo amin'ny fotoana nahatezitra nahitanao ny sangisangy ilay tovovavy teo iny. Teo nitsapako fa tianao. Efa tonga eto tokonanao ange-tsika roa e. Eny tokoa marina. Tsy androso ve ianao? Mbola androso aho fa aleo ao aoriana e. Mbola misy devoir maika be tsy maintsy averina rapitso ao.
pezy amiko le raha tsy nisy aniniko sendrasendra nahitany ny sangisangy any kareny la saika tsy vita any kozy ay jeny zany efa tia hatramin'ny voalohany fakahitana i fa de tena sipa mampifilafila fotsiny efa raikitra aloha izy aloha tena mbola hafa noho ny sipy efa hitako tena alaiko vady mihitsiny ny bika ny toetra ny fahaizana hatramin'ny fahendrena hitako ao amin'ny daholo izy ko hitako tia tsy misy ahy hafa de laviny farany nde ho aiza indray moa le rola nanahoana ny resultat-nao rola saika ilaza mivarina aty aminao mihitsy io tsy hanao ara ho zazy tsika roa rola zangy tsy maintsy mbola manao deuxième session en module sasany falo tapany arak'izany fiteninao zany pesy zany ie ao aloha mila miasa koa jenio atsika roa ianao koa ange mbola tsy niresaka mariazy tamiko ka ahoana kosa nyresaka fafy zany rola jenia efa fangatahako anao vadiko zany sa tsy tianao zany ka ny fianarako azy mbola tsy vita etiako sady mbola tsy nangataka tany amin'ireo ray aman-dreny kokoa ange ianao ny taminao aloha efa zao ataoko aminao zao fa ny ray aman-drenitsika ao ariana no ampifanatonina sisa sao de maika loatra tsika rola mariny azotsika atao angeny manao fifamofona de ianao manohy ihany za miasa manangonao atsika aloha de aiza ianao nipetraka rehefa tsy étudiant ety tsony ety aminao koa iza indray inony tsy adalanao rola za ndray aloha de tsy anaiky an'izany mihitsy fa nahoana ry jenia zany ho tsy manaiky tsika nge mpifankaty na izany azy tahaka ny akamaroan'ny mpianatra ety zay miray trano tsy de olana zany rehefa mifankaty sy mifampatoko tsika rola efa misy fahavazana angano lohanao ty raha tsy vita ny ray aman-dreniko tsy nomenao voninahitra kitonatona nanao inona ty an-tranoko ianao inona no atahoranao amiko ry jenia za efa milasa mazava aminao fa hivady tsika rehefa vita ny fianaranao ay tsy mitovy ny fisainantsika sy ny fijerintsika rola azafady fa olona diso lalana ianao makaty amiko fina ary no atahoranao afa mifanady tsika na miara-mipetraka azy ary rasanatri moa ka lasaka mifakampanahy mamorona resabe ianao fa za ndray de tsy azonao amin'izany de ny voazao aty ambolohan'izao fiarahantsika rola de aloha tonga de tapahana mihitsy zavatra tahaka izany resaka izany fotsiny veny de anapahantsika amin'ny fitiavantsika mamy be io ry jenia asanao avelao koa iny resaka iny fa maso reny ndao le sakafo efa tarabe zany sika ndao ary aiza anao le etsy amin'ny gargoty etsy amin'ny areny bus amin'izay koa tsy lasa lavitra loatra koa tsika mbola be raha teo ny lesona ianarako inona ary tena azo tampoka ny rolandroany fininga adala somba fitsapany ary iny tsy mbola niteniteny foana ohatran'iny izy ka aleo fa raha mbola mamerina n'iny resaka iny tapahako hatro ny fiarahanay za ndray aloha de tsy ho azo mibandy alohan'ny fotoana ny fahadiovako jereo fotsiny tony sida mamely mafy ankehitriny toniko indrindra ho an'ny tanora aiza koa moa no alalako izay titrany taloha tany allo iso tompoko azafady enao ihany rola koa manaitra mieritreritra ny adalanao androany eny avelako aloha fa aza mamerina resaka takoreny tsony azo ie rapitsy marainy zany
alay veto a alohan'ny andehananao e. Rapety izany e. Za koa manorika anao. Afa-baraka amin'Jenia mariny ny teniteny foana tamin'iny. Tahak'izay anangina fotsiny dia niandry an'izay fandehan'ny zavatra rehetra. Zany zao Jenia dia tsy anana fahatokisana atsony marina. Tsy mba napoziko mihitsy mantsy fa amin'izao andro izao mbola mba misy sipa mba miaro tena amin'izany fakam-panahy eo aminay mpifankatia izany. Ary raha tia moa ka mba mody fika be anaro-tsaroana ny zavatra efa vita an-tany aloha tany fotsiny izany fihetsika izany. Raha izany aloha no izy dia apetrapetrako tsara mihitsy izy rehefa vita ny raharahanay any aoriana any ka mody be fikafika amiko fotsiny izao. Rolakory tsy bandy vendrana ho voangalo faty akazo tokana. Azafady mademoiselle Jenny. Raha toa kosa ka marina ny teninao hoe tovavy mitandrina fahadiovana ianao, mbola virjiny. Ohatray entiko tsara be eo anoloan'ny alitara ary ho tiaviko mandra-pahafatiko. Tokoa moa tsy ho ampijaliako mihitsy. Jeniako mandra-pahafatiko. Oay, so lasy eto aho marina. Fa oay, lozy iny ty. Ay, efa miray alina sahady so. Dia lesy rolatory aloha. Manofisa tsara sy mamy anjeny. Aiko moa mbola hiomana amin'ny asa vaovao zao atoato. Jenia, efa tsy androko ny ahitanao anio marina. Manahoana aloha ianao hoe ny arahaba tsy vita akory dia efa todiny ery ilaza zavatra amiko. Ohatra marina tokoa. Manahoana aloha malalako e. Efa mba lasaiko anao moa. Inona izany? Ina ary tia mahatodina androala. Moramora fa zamaimaika e. Nahazo asa ary Jenia. Asa tena tsara be. Ay kosa? Ataoko fa tena mety mihitsy na ny toerana na ny karama ho an'ny tokantranontsika. Aiza aloha izany aroviana no nomboka e. Société anisan'ny lehibe eto Madagasikara ary ho gestionnaire mpanampy ny toerana tanako. Ny karama koa tena mahafa-po. Tsara be izany rola. Izany ve ake? Eto Antananarivo ihany ny toerana misy anao. Iana ry Jeny malalako. Tsy ho sahirantsika. Mety tsara amintsika satria ianao afa manoso matsara ny fianaranao na dia atao aza ny raharahantsika. Asa mbola mieritreritra raharaha aloha e. Mbola miaraka sy mifankatia aloha sika izao. Mbola ampitsika izay aloha hatreto. Marina ny teninao ry Jeny. Izay ara fa ilozako alohanao e. Raha toandro raha mety. Asa misahirana maka ianao. Manao tedeny ary ola e. Aleo amin'ny telefônina no mifampiresaka na mifampiantso. Eny ary veloma vetivety. Angaty sisy bisou. Mba sipa hafa kely koa ty jiaka. Mba falifaly aloha izy fa hoe nahazo asa. Fity izy mba miavonavona alaina na teriny ty indraindray mahalasa saina ka. So mba misy bandy hafa miaraka amin'izy ary any. Atao hoe kiala miavona to tsy miavona indraindray. Atao hoe mamila fila to mba taitra amin'ny tena ihany. Tena marina ny tenin'ilay poeta malaza izay hoe ny vehivavy ka sarotra takarina. Aiza rangaty ka ao anatin'ny ray andro ny vehivavy dia efa impolo kely ny miova ny toetrany sy fihetsiny amin'ny olona.
mahavariana sady manahirana mihitsika. Aiza reny mbola milahako an'iny rehefa ao atokantrano. Azafady sefo, ty entiko aty aminao ty ny comptabilité natao Zizi. Petroety mademoiselle Florette, mbola misy maromaro ataonao Zizi eo a? Iny sefo, rehefa vita daholo izany reo dia aterina ato aminao. Eny mademoiselle Florette, mahazo mandeha ianao rehefa vita ireo a, saingy tandremo tsara ny disiketsika, manahirana no mikaroka azy ireo raha tsy vitanao tahiry tsara. Eny tompoko, manao velomanao aho fa idiko mibroko rehefa vita mba tsy hanelingelinako anao tompoko. Eny mandram-pionako ianao mademoiselle. Ohatra mba mahafinaritra ihany aloha ty sefonay. Sady tsy ratsy izy no tsara fanahy. Mba sambatra sipa miaraka amin'io marina. Alefa defaka kely, tsy dia mba aron'le sefo betrerondrony fa tsotsotra ery amin'ny piasa. Mahaiza mihetsika ihany ianao ry Florette a? Hatany pediny izao. Hoay koa ty adalako ry ty e. Ty izaho marary lava sy manapatapaka lava ty ve dia ho tiany io. Izy koa toa ohatran'ny olona hentitra be izany. Sady reny koa ve moa dia rony bandy hijery sy mpampiasa madinika rony e. Mba manonofo koa ty izany marina. Asa aloha, fanombohany iny androany iny fa ho hita eo izay ho tohiny. Asy olona aloha ny lalana mody fa efa manomboka maizina izy izany. Tsy haiko na aiza indray izao na aiza ny destination hitondrany Gervais-ny tarany ritman'io alina. Totra ny mahafinaritra ny asako sy ny toeram-piasana ato izany ka. Tomba sérieux ihany ty kalakely secrétaire ty. Engane mba tsy hanondrany ty izy. Matetika moa tony tovavy secrétaire tony molamola misefo ny tanora tahaka anay tony. Ty tomba ohatran'ny motimotona ihany. Avelao eo aloha iny fa ndeha hiantso kely anjenia. Efa ela ihany izay tsy nifankahitana roa zay. Tiako anenao ry Jenny. Aiza ny ahita sady tavo ny volony tahaka anao zao. Tsy misy manja nefa endry tahaka anao hoe mbola virjiny, mahay, endry be, manaja tena, manaja ray aman-dreny. Aiza no ahita tovavy tahaka anao amin'izao fotoana izao. Mafy be nga ty asany dia tena tsy miantso mihitsy ry tony a. Manahoana malalako? Salama e. Tena andeha hiantso anao mihitsy aho io. Kanjo ny anao ny tonga aloha. Zany a? Misaotra rola. Fa mafy be angao ny asanao ao e. Tena sempotra kia. Tsy afa-mikofoka. Zao mbola ato ampiasana izao. Misy vaovao tsara ty ho lazaiko anao. Zay indray. Aleo rehefa miona amin'ny sabotsy ka? Tsy endrasana sabotsy nefa ilako valo teny maika. Inona? Zay ndraiky kosa rola e. Vaovao anandray nefa n'izany. Ho afaka vienao amin'ny zoma alina izao e. Fa asa iny ato ampiasana anditsika. Andia ahoana? Toa tsy nisy resaka an'izaho mihitsy nge teo aloha e. Ie, marina ny teninao. Saingy izany vao niditra vao aingana fa soary efa anao ny ato amin'ny sosiete isan-taona hono izy ty e. Ahoana andeha ve ianao e? Rola. Ahoana? Misangisangy ve ianao sa tena izy izany? Zaho aloha dia tsy afaka amin'izany. Allô? Allô? Magnino ve ianao e? Ny examen efa akaiky dia akaiky anie e. Ndray mandeha monja vely etsy. Mba miavona koa ianao ty ry Jenny. Tsy misy an'izany fa tena mianatra be marina e. Mandany ianao fa tsy maninona akory e. Tsy maintsy misy vehivavy tsy manana kavaleo rola. Tsy maninona? Tsy maninona ho aho. Zahay indray mandeha fotsiny mivetsika ny tsy miaraka dia maninona anao. Ianare, mandram-piona aloha.
ataoko. Izy tia olona ho entiko any. Ejeny aloha efa nanaiky ny hitondrako olona hafa noho izy, fa iza ry raha toa zao ka miantso ray amin'ireny tovavy niara-nianatra tamiko riny. Aoka fotsiny tahako ny hoe mandranitra amin'ny fahasarotam-piarona, nefa izy mihitsy moa nefa nanome lalana ako, ka inona indray? Aleo aloha fa atao misy vahaolana ihany ty. Maninona moa raha mba miresaka amin'io sekretera io toatrany mba azo ioranana ihany mantsy le izy. Mety mamenatra talesy amin'ireo mpiasa namana angamba. Aiza moa no alalako sahady ny tantarany io, sao mba siby efa ratsy laza amin'ny olona io. Izy mantsy to ohatrany vorona fiaingo ihany raha ny amin'ny fijery azy isan'andro. Maika fa amin'izany hoe alim-pandihizany izany. Manahirana be ka. Ny tenako voaniditra ny asa voahaingana. Sao ataon'ny olona tondromolotra eo. Zay lalany any lalany rangafa rehefa tonga any amin'ny alim-pandihizana ve tsy ahita partenera. Mety isy olona tsy ananakava le kongehany e. Sy diako ve nde amakiko loha eto. Manao ny sefo. Maninona ianao no tsy mba manana partenaire? To mandeha irery? Tsy afaka mandeha izy ry Florette. Ianao koa to tsy manana fa mandeha irery? Tsy mba manana mihitsy ka ianao zany tsy afaka vazaha tsy manana mihitsy. Dia efa vita ho azy zany fa afaka mifanao partenaire sika raha toa ka tsy mampaninona ny sefo. Zany moa ve mampaninona ry Florette? Mangataka anao andiha mademoiselle Florette. Efa reradreraka zany, tena efa tia atoro mihitsy. Sahady ve? Za koa ry Florette efa vizambizana ihany zany, efa te hody atory a. Mipetraka rery anga sefo? Ie, fa hoana? Za indray miaraka amin'ny rahavaviko. Ndeha ary ho ateriko aloha ianao e. Sarotra be ny lalana makany aminay sady be mpanendaka be mihitsy. Aleo ty rangaho entiko mody any an-tranoko. Tsy nino ve ahalala ninina amin'izao. Alefako mody maraina be izy. Ka hoana ihany amin'ny fanapahan-kevitra sefo e? Ndao andeha ary e. Ndao. Haiko ty zazy sefona vita tantara tao anatin'iray alina monja. Ary tsy nampoziko lehilahy malemy tahaka an'iny izy iny a. Lehilahy izany tsy ho latsaka eo anatrehan'ny Florette e. Vao ny boritanako sy ny safosafoko fotsiny de efa izay. Ary olona mora be ihany ty izy a. Menamenatra ihany angamba zao zay raha vao mifankahita. Hodiko fanina fotsiny rangaho ny birao ataoko ohatrany tsy nisy ninina. Aleoko izy mody manontany fa tsy za mihitsy tamin'ireny zavatra niseho taminay ireny. Io ve moa tsy anana sipa fa mba nanalany aliny fotsiny ahy e. Sy tsy rarahako nama, izay voa aloha dia voa any. Za koa moa efa ela be mihitsy ny tsy nilalao ohatry n'iny aliniko. Raha mbola misy mitonantonana koa manaraka dia tonga dia tairiko indray. Impiro velona moa ny olona, tsy indray mandeha ihany. Eny tompoko, za ihany ty sefo. Ho avy a tompoko. Mandrosoa ianao mademoiselle Florette, mipetrapetra ianao. Eny tompoko,
Manahoana ianao tompoko? Salama ihany na dia vizambizana aza tompoko. Misy asa maika ataontsika nga sefo? Misy resaka fohy tiako atao aminao fotsiny. Eny tompoko, mihaino anao sefo? Azafady mademoiselle Florette, mba antany anao fotsiny tadidinao daholo ve ny zava-niseho tao aorian'ny baolina? Misy tadidiko fa misy koa tena tsy tadidiko mihitsy. Inona avy ny tadidinao? Sika nody dia natory tany aminao dia natory ianao? Natory irery sa niaraka natory taminao natory niaraka sika ka azafady indrindra re sefo. Marina ve? So mba diso ianao? Tsy diso mihitsy ka mifona aminao re sefo raha toa ka tsy fidiny taminao reny. Avy aloha zany hoany fa mangataka anao mba tsy resatresaka an'izany amin'izaniza. Azonao matoky anao mademoiselle Florette? Eny sefo, matoky ahy ianao e. Andehanan'izay toy izy ny asanao ary. Herinandro sahady nandihizana tato amin'ny orinasa marina. Lozy ty marina. Ataoko ahoana ty lahazy ty vaovao ratsy amin'ny tseny. Ary raha tsy olona zaiko moa. Tsy azoko atao zany. Tiako loatra tseny. Tia tovovavy kely sady endro no manaja tena. Zany tsy mahafehy tena raha ny marina. Ahoana koa raha nahalatsaka tamin'ilay Florette ndozy iny. Tia loza be ray korotony. Zay vao hiala amiko tseny marina. Hatry ny elabe izay sady tsy nanao adalàna ny nahafehy tena. Orotompo, ino ty ataoko e? Hamono tena fa namitaka sady Rola, mandalova ty an-trano fa tia hita be anao rehefa mirava ianao. Ny resultat koa nefa mivoaka Manahoana ianao? Salama tsara? Zaho aky somary vizambizana. Manahoana ny voka-panadinanao? Maninona aloha ianao zany? Toatry ny hafahafa. Aza mialao amin'ny bureau-nao any ara fa ho avy ahy e. Aleoko mihitsy iny ho avy aty. Tsy manana hery aho marina. Amboraka amin'izay ny zavatra nataoko tamin'ny somahalina. So ny lozany lazain'ny Florette aho maly alarobe. Misy tovovavy mangataka iona aminao io sefo? Nanontaniana eo ve ny anarany? Eny tompoko, Jenny io ny anarany. Ampidiro izy fofombatoko io mademoiselle Florette. Andriamanitro, ty loza vitako. Inona zao no lazainy sefo azy? Ahoana ty? Zahay vao tena ho afa-baraka fa elo fantatry ny olon-drehetra ty loza avy amin'ny atalako. Mandrosoany ianao mademoiselle Jenny. Rola, bonjour Rola, afaka alesy faly be ny filatsy nentina kany amiko. Arabaina kenao faly tena faly be zany zao. Ie tena faly. Zay avy samy resaka no avitsika roa tsy amin'ny ahatsony. Ny amin'ny tokantrantsika ve? Ie. Ndry maninona ianao mivalaka sy mangamangana be takty Roland? Vizana be sady miatsaina be. Miatsaina amin'ny asa ve sa amin'inony? Tsaina amin'ny asa fa ny amintsika tena mahavalaka. Fa ahoana Rola? Inona ny olana ny amintsika? Efa misy olo-ka fanomena toky akoatra koa nga? Aleoko tonga dia tsorona ny resaka Argenia. Hoe? Namadika anao namadika ny fitiavantsika tamin'ilay soary an'ny sosiete tamin'ny somahalina iny. Tsy mampaninina zany. Mety seho amin'ny olombelona nge fahalemena Rola. Ianao mbola io ihany eto amiko. Olazaiko azy ve tompo satsy le tena lozy. Ndray
misy zavatra mbola feninao ary ola? Mahamenatra sady losa. Toy izy fa vonina ianao sy amelanao e. Tsy ho mihitsy ianao Rojenia. Fa ahoana? Lazao ny antony rola. Ndray tamin'io sekreteran-dozy io tamin'ny Zomalia. Andray rola. Efa trandro tao aorianany iny. Zay vao teny tamiko fa olona marary izy ary nanao fitiliana ka séropositif. Misy otrikaretina ve sida. Zay filaza ny vavan'izany fotsiny ve dia ninonao? Nientiny tetiny valy ny analiziny. Tao anaty havamona be mantsay. Inona tsony moa lazaiko anao amin'izany rola? Matanjafy aina ary mitsaboa tena tsara. Mandra-peo na raha mbola eona ihany sika. Tena very marina. Tena tsy vanon'le Florety. Ndray sarery no ataony io. Kala ratsy ho an'izao fa bandy maromaro mihitsy fa sura. Rery Jenny malalako e. Tena very marina e. Tenao farany e. Marary a Jenny. Aiza ve dia ho vita ohatran'izay ny amintsika? Ninona rany tsy mba navelanao hiala ny enina kely fa tonga dia nitsopahanao toy izao e. Tsy navelanao hifona na dia kely akory taminao aza. Mafy ty mahazo aty Jenny. Tsy hainy intsony antenaina ho lava. Ny fitiavanao akoho nataona indray nikosika tao anatin'ny 2 minitra. Aiza rety aleako tompo. Kiala Florety ratsy vintany io. Dia ho toriko any amin'ny polisy sy ny dokotera fa maneloza iran'ny olona sy iran'ny tanàna. Izany io le nolazainy hoe antony tsy ahafahany lava amin'ny asany. Izy hoe marary lava. Dia ho lazaiko amin'ny patron be na io. Zahako nge zany voavoaka ao amin'izany. Dia ahoana? Menatra ny mpiara-miasa. Menatra ny olon-drehetra izay mahalala an'izany. Iafina ataoko tsy fantatra iza atao ampiasana marina. Iasa foana mandra-pahareraka. Rehefa tena tsy lasa tsony dia hijanona. Ary so mbola mba ho avitra ihany raha mitsabo tena teny zo e. Dia aka hevitra any amin'ny Jenny ihany aloha. Menatra fa tsy mendrika azy. Izy nitandrina hatran'ny tena sy ny fitiavanay. Tia talako e. Fa na zany marina. Tompo, iny ty adalana be nataonao rola. Tena ny fitahanao foko sy ny fitiavako. Ny tsy mba nanaovako an'izany dia ny tanako hatramin'ny farany fahadiovako ho an'ny olon-tiako, ho an'izay omeko ny fitiavako mandrakizay. Nefa dia izao ve ny navalinao ny fitiavako ny fahadiovako anao e? Eza koa ary sekretera dia volom-pisopatra amin'ny fitiavana io. Potika, tena potika tanteraka amin'ny fiainan'ny rola. Andray rola, andray, tsy hitako izay ataonao ry tiako. Aretina loza be ty manjoanao. Ankona ny fokoravana eny ny teninao hoe olona séropositif ty olona ny anjeranao indray alina mota. Rola, séropositif efa ho aminy ange izany le otrikaretiny. Vehivavy tsy vanina mody mendrika ondry ty floretinao.
aika aloha izaho mandehandeha. Sary ianao rôle, tsy ianao rery ny nanafenany sy nanaovany an'izao. Mino mihitsy aho fa olona maro ary mety maro ao amin'io toeram-piasana io. Asa izaho mahalala toa vao miditra miasa ihany moa no mandalo vizity medikaly ireny olona hiasa ireny. Olona tena fanetry be io tovovavy io, tokony ho tondroina any amin'ny tompona andraikitra. Dia raha nga olasaiko any amin'ny Désiré andro rôla. Hoay, aleo aloha mandinika tsara ka manjary lasa manala baraka ny olo tiako aho amin'izany. Na ny tenako aza mety ho afa-baraka sy voatombotomboka hoe voan'ny sida io koa amin'izany. Na inona rangaha tsy maintsy hipotra io a. Tsy ho avelan'ny rôla amin'izao fotsiny ihany koa io. Haiko tsara raha ilo rôla mpanohana azy amin'ny fitsarana na koa any amin'ny lehibeany. Azafady lesy mba ame gazety iray aho hoe misy madinika ty misaotra eo amin'ny filazana loza aloha ny jerevako voalohany. Inona ho izany lohateny ngeza be eto? Marina tsy momba ny Roland ty. Ary tena mony teny ilay sefo ao amin'ny orinasa lehibe iray. Antony toa hoe voan'ny sida ary mbola karohana ilay tovovavy namindra taminy. Maty izany rôla, tena maty izany rôla, maty namony tena. Andray rôla, dia maty ve ianao hoe? Andeha atoroko any amin'izay tompona andraikitra ilay Florety sekreterany io. Aleo fa ihany. Firifiry moa izao ny efa namindrany. Izay sisa ny farafitiavana ataoko anao rôla malalako. Tandremo fa 2 minitra tsy ampozina dia mety manapozina. Tehirizo ny fahadiovanao ho an'ilay olo tianao fa tsy misy anenenana na kely aza. Natolotry ny ASM radio nareo teo ilay minitra nanapozina. Ilay minitra nanapozina tantara no soratan'ny Lidiady novelomin'ny Saoly sy Faniry Antarinivo miaraka tamin'ny Christophe Rabearmanana. Nandray feo Mamso Nana Totosa Solofo José.